satria ny fifaliantsika dia fifalian Jehovah ny fiarovana mafy avo ho antsika. Amen. Afaofainy amin'ny lanitra ary ny taninao dia andaontsika hisaotra n'le bahary le tiantsika sady be famindram-po misaotra Jesosy ny amin'ny fotoanandroany. Tena tsapanay sy renay fa miaraka amin'ny mandrakariva ianao. Tsapanay fa ny maraina vaovao omenao anay dia maraina hitsenana ao anay amin'ny famindram-po. Fa fony mbola nieritra zay alohan'ny foazanay maraina dia ny famindram-ponao ny elo lalana anay. Zany mampijoro anay ohatr'izao Andriamanitra. Tsy hoe zay no matanjaka na mahery indrindra fa ianao ny tsara indrindra. Dia oka ny fotoana rehetra eto androany sy ny teny rehetra izay ho zaraina eto ho teny fiainana hitondra fampaherezana, fananganana, fampijoroana, fanasitranana ao anay, na ny fanahinay, na ny ainay, na ny momba anay manontolo anao zay Jesosy mitenena fa mihaino anao zay amin'ny anara mahery ny Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Ndao nisy tehaka mafy ho an'i Jesosy dia maniry ianao azo toerana. Miarabantsika mianakavy indray ho an'ny androany maraina. Fifaliana be ho any mahita anareo rehetra vorolanina androany ato amin'ny sekoly. Sambatra zay nona sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy novokisana. Mahafantatra hoe fa iboty fotsy mafana io ne tsy mamela anao hitsangana maraina zany. Ny fitiavana an'Andriamanitra mampijoro anao na malaindaina azy ianao hijoro an'Andriamanitra hatramin'ny farany. Sa tsy zany? Androany maraina dia hitondra antsika ao anatin'ny fotoana fohy ato anatin'ny Sekoly Fanasitranana. Ny fanasitranana ny fonao ho an'Andriamanitra tanteraka dia antoka lehibe ahatonga an'Andriamanitra ampahitanao ny fahaiza-manaony. Hitanareo ny maratsy ny fampianarana mampitodika anao any amin'ny fahaiza-manaon'Andriamanitra fa tsy any amin'Andriamanitra. Lasa manantena ny tanany ianao fa tsy voatery iombona aminy. Satria rehefa fantatro amin'ny sekoly ny fiainana fa mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra dia misokatra ny ao anatinao manantena fa tsy zavatra tsy hainy atao eo amin'ny fiainanao. Nefa tsy mily sika hoe mitoky loatra amin'izany. Satria raha ny amin'izany efa zany izy. Fa zavatra ilainy valinao ny tokony hijoronao. Iza no ilain'Andriamanitra? Ianao no ilain'Andriamanitra. Ianao ny fantohan'Andriamanitra, ny ombona aminao. Ary rehefa tanteraka izay fiombonana izay dia tadidio ao ambadiky ny fiombonana. Rehefa tonga tian'Andriamanitra ianao dia miasa sain'Andriamanitra. Fa zay rehetra mbola tsy hitany maso na nrenesiny sofina na niditra tao am-po nizana izy no efa nomanin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Za manokana mahita fa ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fahalalana ny alehiben'ny fitiavana ianao ahaizanao amin'ity azy ny sekoly faratapony indrindra ao amin'ny sekoly ny finoana iarahanao aminy. Ndao anie hoentiko anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho sitrana androany maraina. Tena sitrana io tsy resaka hoe hitady fanasitranana eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa mitoetra eo ianao miaina ny fahamarinany misitraka ny fanasitranany. Aoarintsika andeha anainga vetivety. Fantatsika tsara ny tena ny Korintiana voalohany toko 2:7 zay mbola tsy hitany maso na ndrenesiny sofina na niditra tao am-po nizanizy no efa nomanin'Andriamanitra ho an'izy ho an'izay tia azy. Misy zavatra zany mbola tsy hitany maso nizanizy, tsy ndrenesiny sofina izanizy, zany hoe zavatra mbola tsy nisy teto ambony tany, mbola tsy renizanizy. Natao am-po nizanizy zavatra tsy azony fisainanao sy zay zavatra azonao heverina takarina mandrakizay, zay le hoe tsy mbola tao am-po nizanizy. Nefa nomanin'Andriamanitra, efa namboarin'Andriamanitra, nomaniny namboariny ho an'izay tia azy. Andriamanitra zany mamboatra zavatra mbola tsy azony olombelona nizanizy eto an-tany eritreretina na heverina ho an'ity karazan'olona anankiray ity. Tia an'Andriamanitra. Avereny hoe tia an'Andriamanitra. Za teny mianao conseil vaovao be androany maraina. Manana fo tia an'Andriamanitra mihoatra lavitra noho ny toe-po te ino an'Andriamanitra.
misy fotoana nanontany tena hoe ahoana no ahafahako miaina sy mifankahita amin'Andriamanitra teny eo amin'ilay endrika am'Andriamanitra azy maneho ny fahatsarany tsy misy sakany eo amin'ny fiainako. Tsotra mivaliny. Nareo rehefa nahita ny finoan'olombelona, ny olombelona rehefa mino dia zao misy olona mijoro vavolombelona ety dia miteny hoe zao narary ahako dia tomba voana amin'ny fahafatesana dia nisitranon Jesosy. Dia ny olona rehetra manao wow, zany ka témoignage. Dia ny fisiany izay vavolombelona nijoroany hafa zay mamelona ny finoanao zay ahatonga anao ino fa vitan'Andriamanitra zay zavatra naseho n'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny olona anankiray ka nijoroany fa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Normalina be anao tonga dia mino hoe misy fanantenana angako. Raha zany ara vitany ny navy eny tsy ataony. Hatreo ny finoan'olombelona. Ny finoan'olombelona dia finoana miankina sy miantehitra amin'izay zavatra efa reny nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny hafa. Ao tsika rehefa narary mafy ohatra ny zanaka vaviny Jairo dia tonga ilay mpisorona namany laza hoe aza manahirana ny mpampianatra fa efa maty ny zanakao. Lioka toko 9 tasona hvkl-mission mba manam-potoana tsara tsika. Lioka toko 9 ny 7:70 ka hatramin'ny 15. Ary raha mbola niteny Jesosy dia tonga ny anankiray avy tamin'ilay mpanapaka ny sinagoga ka nanao hoe maty ny zanako vavy, aza manahirana ny mpampianatra. Fa Jesosy raha naredy namaly azy ka nanao hoe aza matahotra Jairo, mino fotsiny ihany dia ho velona izy. Hitanareo le fahasamihafany zavatra misy eto. Le mpanapaka ny sinagoga mbandry Jairo fa nahalala hoe mpanao miracle Jesosy, mpanasitrana, mpampahiratra ny jamba zay marary sendrazy dia nisitran'ny doly. Fa mpanapaka ny sinagoga io mbola tsy nahitany Jesosy namelona maty zany. Dia avy any le mpanapaka ny sinagoga dia tsotra be ny teniny. Vavolombelona mbola tsy nirenesiko mihitsy zay zavatra nitranga fananganan'i Jesosy amin'ny maty zay. Fa zao ianao mandany fotoana fotsiny manaraka an' Jesosy fa ndana mody fa efa mitady anao ny olona any fa efa misy fahoriana ao an-trano. Dia reny Jesosy le dia nitodika Jesosy tany amin'ny Jairo fa tsy tany amin'ilay olona nanakivy azy vao fetra ny finoany. Aza matahotra, mino fotsiny ihany. Teteny Jesosy hoe misy zavatra tsy hain'ny olombelona fa vitan'Andriamanitra. Azonareo amin'izay no mahasamihafa ny atao hoe finoan'Andriamanitra sy ny finoan'ny olona an'Andriamanitra. Ndaso zavay kely. Marka toko 1:10. Marka toko 1:10 ny 7:70 ka hatramin'ny 7:40 aloha. Amin'ny anaran'i Jesosy ary natsinjoaviavy anankiray mandravona ery lavidavitra ery Jesosy dia nakeo fa atao hita voany eo amin'ny kanjony ny tonga teo aminy izy dia tsy nahita na inona na inona fa tsy ravina ihany fa tsy mbola tonga ny tao-pamoazany aviavy. Io zany le hoe afa-tsy ravina ihany ka teo zany nanomboka le teny gasy hoe mahatsy ravina. Dia ny 7:40. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe aza misy mihinana voa avy aminao intsony mandrakizay ary ny mpianany nary izany. Tingany koa 20 ka hatramin'ny 30 eo amin'izay. Ary noho ny maraina ary nandalo izy dia hitany fa efa nalazo hatramin'ny fakany le aviavy. Ary Petera nahatsiariko nanao taminy hoe rabio, indro efa malazo le aviavy nozoninao. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe manana finoanan'Andriamanitra. Io zany amin'ny teny malagasy fa midika teny fototra dia hoe manana ny finoan'Andriamanitra. Manana ny finoan'Andriamanitra. Tsy hoe manana finoana an'Andriamanitra fa manana ny finoana izay nananan'Andriamanitra. Ao dia io le finoan'Andriamanitra io. Le finoanan'Andriamanitra nananan'le mpanapaka ny sinagoga voafetratra eo amin'ny fanasitranana. Fa ny finoan'Andriamanitra tao amin'i Jesosy anangana ny zanaka vaviny Jairo na maty azy izy. Zany hoe ny finoan'Andriamanitra dia finoana tsy voasaka ny circonstance.
Ninninona zavatra mitranga dia mahay zavatra rehetra Andriamanitra. Hitanareo le hoe Andriamanitra tia amaly zay hoe zay mbola tsy hitany maso na nyrenesy sofina na niditra tao am-po nizana izy nefa nomanina Andriamanitra ho an'izay tia azy. Misy zavatra zany mbola tsy nahitantsika n'Andriamanitra, tsy rentsika naiza na tany am-pony izany izy. Zay tsy midika akory tsy misy le izy fefahany le izy. Fa inona ahafahanao mitroka an'iny tsy ny fatra ny finoana anananao hitadiavanao an'Andriamanitra, fa ny fanekenao amaly am-po ny ombona sy fandray aminy ampitiavana. Zay le hoe efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy, ho an'izay tia azy. Dia ndao antsika eritreritra raha ohatra ka afaka velona ny finoan'olona anankiray rehefa mare zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny hafa izy, dia zao ny finoan'Andriamanitra dia finoana afaka mijoro sy mahatoky an'Andriamanitra na amin'ny zavatra tsy takatry ny saina azy. Sainy fahatreo mizaka ny finoan'ilay mpanapaka ny sinagoga dia teo aloha natapidalaka rezy nefa jereo fa mbola misy fisehoan'Andriamanitra hafa kay ato amin'ny soratra masina, ato amin'ny tenin'Andriamanitra maneho zavatra mihoatra lavitra noho izay natapidalaka le azy ka nanakiviany anjairo. Misy zavatra mbola mihoatra lavitra tsisy nizanizana hita nataon'i Jesosy akoatra ny amelona zaza maty vo vetivety. Le taonaina nga adininareo ao amin'ny Luka 7:1-12 ka hatramin'ny 7:17 fa tsy ho vakiako. Andeha alevina le maty tomaly le reniny fa lahatokany ny vady vo vetivetiny na levina le lahatokana lanjaina tomany le ramatoa. Hiditra vavahady Jesosy tendreny le trano vorona, le faty mitsotra horizontale lasa mipetraka vertikale. Mba azonao ve izy? Dika le trano vorona fotsiny tendreny faty andeha alevina lasa mpanjaka ny lanjaina. Mba azonao ve dingana fanatren'Andriamanitra rehefa tena niona tamin'i Jesosy ianao, tsy any amin'ny qualitén'le miracle fa nan'le transformation tian'Andriamanitra anehonanao. Na maty tao amin'ny ota azy ianao rehefa mifandray amin'ny azo fijaliana atsanganao amin'ny fiainana ianao. Eritrereto hoe le sary ataovy ao anatin'ny sary-tsainao hoe iny le razana matory dia nitendreny Jesosy le mijanona kely dia nitendreny Jesosy le ranovona dia mipetraka izy dia mba eritrereto ane ohatry ny raha hitany rasoeriny zany le lanjaina tamin'ny androny inona moa tany amin'ny androny fahampanjaka hoe niarina dia mipetraka tonga dia mpanjakana izy zany. Zany no mahatonga antsika tokony hanam-panantenana tena ny fanantenantsika tsy ny ositranina fa niona amin'ny Jesosy fotsiny. Rehefa miona amin'ny Jesosy ianao aza torinana hoe zavatra etra hainy atao tsy zavatra impossible zany amin'ny efa zany izy fa zao atao fotsiny zay ionanao aminy dia meteza ho tendreny fotsiny fiainanao fa miainga avy any amin'ny vovoka ianao a tonga adaba, miainga avy amin'ny fahafatesana ianao a tonga mpanjaka. Azonareo ve izy le mpanapaka ny sinagoga voafetratra eo amin'le hoe aza manelingelina mpampianatra tsony efa matiny zany. Naova nitsikitsiky izy zay tarina hita faty mivoaka amin'ny vavahady niona tamin'ny Jesosy voahiditry ny tanàna teo am-bavahady ny resaka fa tsy mbola tany an-tanàna vita tonga dia nitendreny dia vita mbola mety avoloeny sy avizatoeny kokoa ny finoany ty mpanapaka ny sinagoga ty ampahery any jairo aza mitomany fa masoko ny nahita fa zao mbola tsy hitan'izany, mbola tsy hitan'izany, tsy fatan'izany dia nanakivy izy hoe ndanamody fa tsy lalana ntsony ihany tiako ho fantatra fa reny mpanakivy reny voafetra ny fahitany io amin'izay fahaizany manakivy fa tsy manova ny fahaiza-manao n'Andriamanitra. Ary za te ilaza aminao aza mihainon'izaniza koatra izay lazain'i Jesosy aminao. Misy zavatra mbola nioatra noho izany
fotoana vitsivitsy taorinana io maty any apasana ndray ny fongarin' Jesosy atao hoe Lazarosy voatao dia mandona antsika hitretra ianao zany kivy amina dingana kely ohatran'iny nefa Andriamanitra manana réserve azony isehoany ohatran'iny ny réservoir an'Andriamanitra ne tena atao hoe loharano tsy mety ritra source inépuisable. Fa amin'ny source io vokatry ny fanahy ny anovozanao ao. Isaia efa nanoro an'izany amin'ny fifaliana ny anovozanareo rano ao amin'ny loharano mpamonjena. Ny so anankiray tsy maintsy ampiasainao rehefa hanovy rano ianao dia misy tady dia misy so dia le rano any ambany. Rehefa hanovy ianao zany ka hifandray amin'le source dia fifaliana ny anaran'le hanovozana any ambany iny. Fitiavana ny afahanao misitraka an'le izy fitiavana an'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny mampirisika anao hiaina vokatry ny fanahy fa tsy tonga eto ianao tsy manana vokatry ny fanahy omena an'Andriamanitra koa sy hiainana fa tonga eto ampinoana fotsiny anovo inony dia zay mahatonga le izy akitsapaka fa tsy tena fiainana. Fampianarana no mitondra an'io fampianarana. Raha zao hoe tohitory aminareo fa in'Andriamanitra tao zavatra hoe tena marina zany dia taitairiko eto finoanareo dia taitrinareo mahita vavolombelona ny hafa dia mandrainy anareo koa fa tsy midika akory zany hoe hitsahatra nareo fa afaka hiainan'ny fitsaharany ianao tsy ao anaty tahotra fa hisitraka ny fiadanany rehefa renao le fahamarinana avy aminy hoe ianao io no antony fatohany fa tsy le problema anao. Raha vao niodiny Adama ny asorony Edena dia ozy Jesosy tamiko ndroany Adama mivoaka ny Edena dia zany eritreritra hoe ohatry ny mahita ny taren'Andriamanitra kizitana be tsy tia hota sy aniny zany. Marina aloha fa tsy tia hota izy fa nazavainy tamiko. Rehefa nandinika ny soratra masina dia nazavainy tena ny teny Jesosy. Ianao izy miteny foana hoe ndroazoko Adama dia ny olona rehefa mijery an'izay dia mieritreritra sy mahita le angle foana hoe nasika ahako. Fa zaho izy izy tehitehany aminao fa ny antony nandroako any Adama sécurité ho any Adama satria efa mivadika daholo ny liona tao amin'isa. Hitanao na mandroaka azy izany mandroaka mpitiavana kay. Atsakany tana zay mandrianako satria rehefa tao amin'isa izy ka nivadika tamin'Andriamanitra tehina anazy ny liona nefa le liona manodidina azy eo tsisy Adama ntsony raha ohatra ka mbola tao amin'isa izy. Navoaka aloha i Adama seva zay keny na tonga an'Andriamanitra maiky ohatrany hoe pompier namoaka olona fa main-trano. Ny hetsika Andriamanitra rehetra dia hetsika mpitiavana daholo. Zany no mahatonga anao tokony hanana maso mihiratra hoe raha misy fanitsiny, raha misy fanefeny, raha misy ara-famaizana dia fitiavana ny ambadika le izy. Dia aza variana mijery an'le angle any amin'le action hoe voaroaka i Adama dia variana amin'le hoe tena ka Andriamanitra mora tezitra fa enjana koa izy raha androaka. Fa mba jereo le antony fandroany hoe kaito ambadika le izy misy protection ho an'ny Adama mba tsy hopotika. Raha ohatra ka tsy navoaka tao i Adama tsy teto ianao androany. Misy olona eto amin'ity marain'ity amangy ianao Andriamanitra mba hahafahany fonao misokatra ity azy bebe kokoa indray hampitomboy foana ny fitiavanao n'Andriamanitra isan'andro. Rehefa ianao tia an'Andriamanitra dia manomboka tapenan'Andriamanitra ny masonao tsy dia mijery fahadisoan'ny hafa zany fa manomboka asehon'Andriamanitra ao anatinao ny fo mahay mitsimbona ny hafa ao anaty fahalemeny satria ny antom-pisinao anangana. Ianao no tian'Andriamanitra amboarina mba ho fantsom-pananganana ny hafa. Tsy janonela ao anatin'ny ty fampianarana ty androany fa ho avoakako eto daholo ireo fahamarinana rehetra mba ahafahanao misitraka an'izany atao hoe fahatsaran'Andriamanitra miasa amin'ny fanasitranana anao zany. Ny tena marina zany ny hositraniny eto androany tsy le vatanao manaintaina aloha fa le fiainam-pananao sy ny ao anatinao tsy manana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra ara-pitiavana. Fa raha vao regle ny fankatiavana roa mianaka tena miverina tsara amin'Andriamanitra ianao mahazo ain'Andriamanitra tena ndana dia hitanareo daholo ny adresy ny tranonay fa mitondra vato tsirairay. Azonao ve zavatra tiako tenenina? Raha vao regle io
tena tondroy maso raha tsy anao zavatra amin'ny fiainanao Andriamanitra. Fantaony ho azavaiko aminao ty resaka ty. Noentin'Andriamanitra tany amin'ny dingana be dehibe ny sehony tato amin'ny soratra, tato amin'ny teniny nalala. Fa ive nisy an'ireto zavatra reto miafiny. Nataon'Andriamanitra mihoatra no ilay saika namerena n'le mpanapaka ny sinagoga lalana an'izay hoe tsy lalana tsony no makany fa efa maty ny zanakao. Nefa ny tahorinan'io mbola nisy teny ambavahadina tsangany, mbola nisy tany ampasana ny fongana. Zany hoe mbola zavatra impensable, tsy hoe teretin'ny sain'olombelona, tsy azon'ny kajony finono takarina no sehony tamin'ny fanotronany. Mihoatra lavitra noho izay mahatapidalaka lianao hampinoana. Ndiky mihoatra lavitra noho izay olana mahatapidalaka lianao ny fahaiza manao ny miafina mbola tsy nisehony taminao. Zany ny antony mahatonga anay tsy mitoro ny fahaiza manaony fa mampirisika anao ity azy. Ny feonanao amin'Andriamanitra dia sarobidy mihoatra lavitra noho ny fanantenanao an'Andriamanitra. Tsy voatery hamaly ny antony feonanao aminy izay ilanao azy. Raha tonga eto ianao ka manana ny vonona zao hoe niany ilaiko androany ty masoko vy ty ohatrany tsy mahita. Dia indraindray anao zatra an'ilay andro ririnina dia efa varatra avy manao hitsin-dalana so ihany fa ririnina aloha androany dia afaka manitsy ianao zatra. Dia zao ny zavatra mitranga. Za rehefa tonga eo fanatrin'Andriamanitra, za zany le tena le okasi amin'ny pastery mihitsy satria mikasika iny ny misy anina. Mikasika koa mbola mety kely, kasikety. Fa mikasika Andriamanitra. Eny manany ihany kely manao teny sarisary teny mampitsika anao fa ohatra miketrona kely ianao. Tsy hoe ratsy akory ny fifampaherezantsika. Fa tsisy ninina ho anao aty amiko fô amin'i Jesosy ny zavatra rehetra. Ary te-hanokatra masonao fa raha eo ianao miona aminy sy miombona aminy sy tia azy tena manokatra amin'ny fonao azy, tsisy ilanao nizanizy zany. Famponao fahasoavany. Fa na Paoly be fahasoavany iny aza rehefa nitarina tamin'Andriamanitra ka nisy tsilo nahazo azy intelo. Mba nitarina izy esory tompo. Nga ny tompo nanaisitra an'ilay izy. Paoly amponao ny fahasoavako. Fa ny heriko dia tanterahana aminao malemilemy io. Halleloja! Ka misy karazam-pinoana tian'Andriamanitra anitarana anao mihoatra lavitra noho izay nahalalanao azy hatramin'izay. Tsy miorina amin'ny fahaiza-manaony fa miorina amin'ny fitiavanao azy. Da ohatra tsika hijery olona anankiray. Misy olona ve te halalany tantaram-piainan'ilay olona anankiray zay? Zay olona anankiray zay tena tian'Andriamanitra izay olona izay atao hoe Abrahama no anarany. Dia amarana androany maraina. Ao amin'ny boky ny Genesis toko 2:20. Genesis toko 2:20 ny 2:2 dia dingana amin'ny 2:5. Aroy Andriamanitra, eto ny zanakao ny lahatokanao izay tianao dia Isaka, ka makanesa any amin'ny tany Moria, ary atero any izy ho fanatitra hodorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay holazaiko aminao. Dia lasa Abrahama ny fomaraina amin'ny 2:3 dia ny 2:4 dia dinganiko mba amin'ny 2:5. Aroy Abrahama tamin'ny zatoviny, mijanony eto amin'ny borika ianareo, fa izaho sy ny zazalahy andeha akery ary hivavaka izahay dia hiverina eto aminareo indray. Mba fantatro hoe zany fraziny Abrahama zany. Izy efa nahalala fa Andriamanitra ny teny melo io atero Isaka. Dikan'izay tsy tokony ary hiverina amin'intsony Isaka. Efa vita ao ambony tendrombohitra io satria tolotro fanatitra. Atsangany an-tanan'izay mandre. Eto amin'izay le tiako anokafana amin'ny masom-pananao, alalanao ny atao hoe finoan'Andriamanitra. Ahoana kay fisehoan'le izy? I Abrahama tian'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra izy. Ary ny fitiavana an'Andriamanitra dia naseho tamin'ny fankatoavana azy amin'ny zavatra tsy voatery eken'ny sainy. Atolory Isaka atao fanatitra hoa eny atendrombohitra. Tsy eken'ny sain'olombelona zany nizaniza. Le tokana tianao dia noentina. Dia miaraka amin'ny mpanompony izy mitondra ny kitay sy ny rehetrarehetra.
dia ozy izy tamin'le mpanompo satria tsy tiany le mpanompo ireo ahitany zavatra ataony eo ambony ao ndana verina fa zao zay sy Isaka no hiakatra eny an-tendrombohitra dia rehefa vita mifanaritra dia zahay mianaka ny verina eto. Efa nahita meloa i Abrahama fa na ho vonono faty azy Isaka ka vita mifanatitra lasa lavenina dia ho atsangan'Andriamanitra Isaka indray izy rehefa avy eo vaovao hiara-hidina aminy eny amin'le mpanompo. Misokatra ho amin'ny fahitana ny fahalebiazan'Andriamanitra, ny toe-potian'Andriamanitra, ny fatra ny fitiavanao azy, ny anokafany masom-pananao hifanaraka amin'ny fahalebiazany. Rehefa misokatra amin'ny fo, misokatra le finoana. Le izy zany tsy zavatra amboarina ao anaty toroteny, ampitsiriana ao anatinao ny fandrenesanao tenim-pahamarinana. No ahatonga ny masom-pananao hisokatra, ahita ny fahalebiazana, zay le hositraniny eto androany maraina. Fa ny fanekenao ao anaty iombona aminy hopekoaka marina ohatra ny Abrahama, ka mialohan'ny fotoana nandrahan'Andriamanitra azy ianao fanatitra ny zanany, dia efa nahita izy fa vitan'Andriamanitra ny amelona an'io mbola hiverina indray ao ny amin'le mpanompo rehefa avy eo arak'izay fanambarana nlazainy eo amin'ny 2:20 amin'ny 2:10 mahakasika an'ilay hoe finoan'Andriamanitra io. Ny finoan'Andriamanitra zany tsy tonga ho azy ao anatin'ny olona tsy tena miorona sy tian'Andriamanitra, tsy azo amboamboarina zany. Averiko aminareo misy karazam-piainana tsy azo amboamboarina, tsy miteny eto ianao hoe za efa manana an'izany. Fa i Abrahama mbola tsisy olona tamin'izany nandray fahagagana fananganana maty. Fa ny Abrahama tsy hoe le maty hoe vao maty vo vetivety, fa niainga avy amin'ny lavenina ny fanantenany, fa mbola vitan'Andriamanitra manangana azy. Andahoana ho jerentsika io finoany i dadabe Abrahama io bokyny Romanina toko 4 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 araka ny voasoratra hoe nataoko rainy firenena maro ianao. Teo anatren'izay ninony Abrahama io dia Andriamanitra zay mamelona ny maty sy miantsony tsy misy ho toy ny misy. Zay zany le finoana tao aminy. Ary na dia efa tsy misy fanantenana azy, tsy nisy fanantenana azy, dia mbola nanantena ihany Abrahama kanino mba ho rainy firenena maro arak'izay voalaza hoe ho tahaka izany ny taranakao. Ary satria tsy mba nalemy finoana izy dia nihevitra ny tenany izay efa ohatry ny maty, fa efa tokony ho 100 taona izy sy ny fahafatesany kibony Sara vadiny. Ary tsy nianana ny amin'ny teny fikasana. Jereo le teny fikasana tsy nianana mihitsy satria Andriamanitra ny teny taminy fa avy aminy no andren'Andriamanitra ny firenena sy firenena maro, taranaka ao amin'ny firenena maro. Dia tsy nianana tamin'izay teny fikasana zay tamin'ny tsy finoana izy, fa nampahereziny finoana ka nanome voninahitra n'Andriamanitra. Ary natoky indrindra fa zay nilazainy dia hainy atao koa, dia nisainy ho fahamarinana zany. Ka ny fon'Andriamanitra goavana dia zaka ny toe-po-tena ty an'Andriamanitra. Zaka ny toe-po tena ty an'Andriamanitra. Jereo ny Genesis 2:20 amin'ny Genesis 2:20 ny andininy 4:20 ka hatramin'ny 9:20 zao ny zavatra mitranga ao. Dia ny fomaraina koa i Abrahama ka naka mofo sy sinoditra fendrano ary meny any Agara ka napetrany teo antsorony ary natolony azo koa ny zaza. Dia nampandehanina izy mianaka ary lasa nandesika ny renireny tany amin'ny efitry Bersheba. Ary rehefa lany ny rano tao amin'ny sinoditra dia nariny teo pototry ny hazo kely anankiray ny zaza. Agara io zany naninona nanariana an'ilay zazany satria tsy tiany ny ahita azy ho faty. Dia lasa izy mipetraka teny lavidavitra tandrifiny ka tokony ho tratsipika, fa hoy izy aza mba hitako aneky ny hafatesany zanako. Ary mipetraka tandrifiny izy dia nanandratra ny feon'ny tomany mafy. Ary ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza dia niantso any Agara ilay enjelin'Andriamanitra tany an-danitra ka anao tamin'ny hoe ino zato manjoanao ry Agara? Fa maninona ny feonao no garagara? Aza matahotra efa ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza eo amin'izay toerany. Dia mitsangana dia areny ny zaza ka tantano ka ataoko fihinana lehibe izy. Dia nampahiratin'Andriamanitra ny masony Agara. Nampahiratin'Andriamanitra ny masony Agara ka nahita lavaka fatsakana izy. Ary lasa izy dia nameno rano ny siny hoditra ka nampisotro rano ny zaza. Inona ny zavatra tiana ho lazaina?
Andiny fefatra ambin'ny folo i Abrahama naka mofo sinoditra iray feno rano, sinoditra iray feno rano. Andriamanitra vokatry ny fitiavany i Abrahama sy ny fankatoavany azy ao amin'ny andiny fasivy ambin'ny folo, Andriamanitra nanome lavaka fahatsakana ho an'ny Agara. Ny azontsika omena tavoara ray feno rano, fa ny azon'Andriamanitra omena source inépuisable, loharano tsy mety ritra. Ny vavolombelona azoko ijoroana dia vavolombelona afaka anokatra ny masina hoe vitan'Andriamanitra izany. Fa ny zavatra azon'Andriamanitra isehoana mihoatra lavitra noho izay mavery fanantenananao amin'izay fahaiza-manao tsy takatry ny sainy, tia ny isehoana amin'ny fiainanao rehefa tia azy ianao. Tsy mareteka man'Andriamanitra. Mba azonao ve zany? Mba azonao ve zany? Atsakany ny tanan'izay mahazo ny zavatra zaraiko. Ka le izy tsy olanany amin'ny hoe ahoana ny fomba isehoan'Andriamanitra. Tsika ne tsy favalo ny fahagagana sy ny famantarana. Aoka aloha hazava amintsika izay. Ary ny tenin'Andriamanitra milaza koa ny bokin'ny Timoty fa misy ny sasany manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra fa mandany heriny, dia reny kosa izy alavio. Aza vela anakana ny fanantenanao an'Andriamanitra miasa ny fisehoany zavatra matapidalaka alianao. Fa Andriamanitra efizay mihitsy izy, mahefa ny zavatra rehetra izy, mpamorona izy. Fa ny zavatra tiako hiditra ao anatin'ny sainao sy ny fonao, le principe mihitsy na approche na fanakekezana an'Andriamanitra sy ny fanatonanao an'Andriamanitra amin'le fomba fisaina sy fomba fijery diso avy amina filazantsara diso. Ny tena ilain'Andriamanitra amintsika re olona dia ny havana aminy, ny tia azy, ny iombona aminy, anao ny sitrapony. Rehefa tonga olona tia an'Andriamanitra ianao dia afaka misetrasetra Andriamanitra maneho izay zavatra avelao iny ho anazy ihany, dia avelao ianao hisitraka any. Halleloja! Fa zay ny raha nanaitra anao ity azy bebe kokoa, anakaiky azy bebe kokoa, anao ny sitrapony sy atahotra azy. Tsy ampanantenanao mihitsy zay hoe ny zavatra itra ny Andriamanitra atao, miliardera ianao amin'ny herinandro, ny ananareo dia ianareo hiavaka daholo nareo mianakavy nefa tsisy ho any an-danitra naray ary. Dia misy miteny rehefa avy eo masika loatra paster Rodolphe rehefa mitory teny na itsiko ty zavatra ty mba tsy famitaka tsika. Satria raha toritory ianao ao anatin'le fiainam-panatsaraka ny sitrapon'Andriamanitra io mbola hiainanao. Dia amin'ny fomba ahoana moa na ianao aza tsy mahazo aina eo anatin'le izy. Na ianao raha tsy mahazo aina, mba hatsangany hoe ny tanan'ny olona raha mbola miainao amin'ny sitrapon'Andriamanitra izy mandrak'androany ohatra hoe vadin'ny olona mbola iranao an-trano hatramin'izao. Nataontsika mbola misy deuxième, troisième, quatrième bureau any ambadika any ianao. Raha mahazo aina ianao miaino eto androany. Raha mahazo aina amin'izany voay ery. Mianavina zavatra ilain'i Jesosy amintsika, ny fahatsapahatena nanantsika amin'ny fomba tsotra. Zay ny manaitra fa zay tsy mahafantatra. Dia aza misy miantso telefônina na fa angany tenen'olonanao ny manjoa paster. Tsisy nizaniza ny teny tamiko na mahafantatra ny fiainan'izanizy eto anaray ary. Fa nantsona sy ny rahana fotsiny anaitra anao amerina ny fiainanao en ordre. Verina amin'ny laonina. Atsakany ny tanan'izay mandrianako. Azotiaka ao an'Andriamanitra. Fitondran-tena, fomba fiainana, fijoroana. Aloha averina tsara ao amin'izay ilan'Andriamanitra azy. Tsisy antony eny fivavahantsika. Jesosy any niteny raha amin'izao fiainan'izao ihany nanantenanao an'Andriamanitra dia orosomahanitra indrindra ianao. Ianao zany raha manantenan'Andriamanitra amin'izao fiainan'izao mety hazo fiara, mety hazo trano, mety hanan-karembe, mety hananina. Fa Jesosy mikonsiderenao hoe orosomahanitra. Dia apetrao tsara aloha ny lanjan'le hoe fanambinana sy le tao hoe fitena hareny. Fa raha ny amin'ny Jesosy zany raha amin'izao fiainan'izao ihany dia orosomahanitra ihany ianao nanananao ary amin'ny bulletin zato sy arivo.
satria zao fiainana zao ihany fa ny tena marina ny anatenatsika an'Andriamanitra dia tsy amin'izao fiainana izao ampioreno amin'ny mandrakizay ny fanoloran-tenanao dia Andriamanitra mihitsy nilaza hoe mpanan-karena sy ambininy ianao asio te-tananao mahafan'Andriamanitra mitsangana amin'ny toerana misy anao dia ho voafainy amin'ny lanitra ny tananao Jesosy tena tsy misy oatra anao ianao ny rehetra aminay ianao ny ilainay ny fiainanay mandeha dia rehefa mety ny ara-panahinay fa tsy hoe mandeha ny zavatra rehetra nety ny zanakao tsiray avy zay tonga eto amin'ny fanatrehanao tonga izay tompo manokatra ny fonay manakaiky ianao androany sitrano zay sitrano ny toetranay sitrano ny ao anatin'ny fonay sitrano ny fahazaran-dratsy zay sitrano amin'ny zavatra tsy araky ny sitraponao zay fa raha ny ao aminao dia mihoatra lavitra no le sosi kely mitady ampiverin-dalana eo hay zay mpanapaka ny sinagoga tsy nahalalanao zay na tonga anay misy fotoana tsy mamiratra ny masom-panahinay ahalala ny zavatra mihoatra mbola azonao atao amin'ny finoan'Andriamanitra fa tsy amin'ny fahaizanay mino ny fonay mihitsy ny tianao itianao mivavaha ianao sokafo ny vavanao teneno Andriamanitra apetrao ny fonao ny tananao tompo sitrano sitrano ny foko tena itianao tsy ampetsaram-bela tsy fa atoky ianao ijoro amin'ny sitraponao fa ny zavatra rehetra ianao atao za mihitsy ny tianao hovangina nisy olona very fanantenana amin'ny aretina teny amiko Andriamanitra fa ianao nyity toriteny ty ary izy no miteny amiko zao fa aorinany androany dia ikasika ny fiainan'izay olon'izay Andriamanitra dia ho sitrano noho izay olon'izay tena aretina impossible fa mihaino nyity toriteny ty izy dia tena ho atsangan'Andriamanitra ny finoany lasa mahery vaika be ny fanantenany dia hiditra tsetra Andriamanitra ikasika ny impossible satria le finoana tadiavin'izay olon'izay tsy le finoana amin'le fahatakarana maha-olombelona fa finoan'Andriamanitra miasa amin'ny fitiavana dia mahita androany maraina fo voarainao zany amin'ny anaran'i Jesosy nizaniza koa marary tonga eto mila nikasika Andriamanitra ianao raiso ny fanasitrananao amin'ny anaran'i Jesosy ianao ny tiany tsy foiny ianao sady tsy ariny tena ny fiainanao ray manontolo eo ampelantanany ny ao anatinao rehetra azo doly fony mbola tsy ary ianao dia fatany tova rehetra ao anatinao raiso ny fanasitranananao na amin'ny ety velany na ny ao anatinao raiso ny fanasitrananao mino ianao fa tsy anary ianao zany Andriamanitra zao ny fotoana saribedy mety horaray le izy fa mihoatra lavitra noho ny ary fotoana noho ny fanatrehany sy ny fitiavany ianao raiso zany dia manana fifaliana manana fiatanana aza ve le nofo ny vesatra tonga anao tsy amela eloka atonga anao irizariza be ao anaty vesatra sy fisaintsainana mety diso amina fomba fijery tsy voatery ho marina atoloha ihany dolo ny zavatra rehetra dia ataovy lalina oamponao ny fitiavana azy tena tianao anie Jesosy izy le tokana tena mihevitra anao no ny hafa rehetra voafetra ny fitiavany olona voafetra ny fitiavany zavatra rehetra arak'izay fahafahana mity fa izy le loharanom-pitiavana tsy mety rehetra atoteo any amin'i Jesosy ny fonao dia sokafo tsara okiray amin'Andriamanitra ny ianao dia oka ho afa-po ny amin'ny fisinao any izy hitanao any Jehovah ka hiaro anao mpamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mindrafo aminao ananatra ny tavany aminao ny Jehovah ka mianao fiadanana mandehana amin'ny anaran'i Jesosy voavelany elokao sitrany ianao afaka ianao namindrana fo ianao matoky le mitantana anao tsy ho raraka mandrakizay zany ianao ary ny fitiavanao azy mbola hihoatra lavitra noho ny fotoana voaninonao azy mandehana fa nisy tompo-kase izy ampiorina anao amin'ny fahasoavany hitahiry ianao amin'ny fiadanany ampandroso anao amin'ny voninahiny amin'ny anaran'i Jesosy amen mazoto tena vetivety anao filazantsika dia iverina kely indray amin'ny filazana sy ny programmatsika amin'ity herinandro ity ny sekolytsika eto rapitso dia sekoly mpanambiana toetra
sy fitahim-panahy iarahana amin'ny pasteur Jora Beaja. Ary ny fotoanantsika ny zomariva etsy amin'ny trampokon'olona Analakely amin'ny 4 ka hatramin'ny 9:00 fotoana spesiala indray ny amin'ity indray mitoraka ity ifampiresantsika mikasika momba ny Pentecoste sy manakaiky kokoa ny antom-pisian'ny Pentecoste ary ny lalam-pitondran'Andriamanitra antsika ao anatin'ny Pentecoste sy andrasan'Andriamanitra amintsika ao anatin'ny Pentecoste. Efa mifampiresaka ihany tsika makasika izay tamin'ny sabotsy fa endrika hafa indray ny tenin'Andriamanitra azy satria efa manomboka tafiditra any amin'ny efitra ambony riantsika izao 10 andro azadiny fisaky misy fotoana naizanaizana ny ampiasana azy ianao mivavaha maninona hoe manana connexion amin'Andriamanitra. Alleluia. Dia ao anatin'le vavaka atovy mitohy foana mandra-pahatonga ny Pentecoste za maniry ny anananao Pentecoste manokana ho anao. Fa rehefa midin'Andriamanitra dia renao sy tsapanao amponao mihitsy ny fahafenony ananao an'izany atao hoe fiadanana izany. Aza vela izy zavatra very ka tonga anao hoe tena very hevitra. Fa raha very ny fiadanana tena mahoaka anao hikoropaka hoe aiza ny fiadanako. Amen. Fa zay tsara fifandraisana aminy dia tsara fanohizana miaraka aminy. Ny fotoana sabotsy maraina ihany koa communion zay rahantsika amin'i Jesosy ao amin'ny tranompokon'olona Analakely ireo. Manomboka amin'ny fitora maraina ka hatramin'ny 7 sasany eo izy io. Amin'ity indray mitoraka ity ihany koa dia manodidina tontolo manodidina momba ny fanamasina. Le zava-miafina mbola tsy nandrenesana ho azy mihitsiny. Naizanaiza no hozaraina ao anatin'izany satria ny fanamasina dia mampianatra antsika ny fahamarinana momba azy sy mampitsangatsangana antsika ny ao amponindray mandrakariva. Faly venareo ny amin'izany? Atsangany an-tanan'izay faly ny amin'izany. Dia teneno ary ny havana mantsakaizina ho tonga mandritra an'ireo fotoana sarobidy ireo fa sy tokony ho manke an'io fotoana io tsika mba efahan'Andriamanitra miasa ao anatintsika. Mitsangana eo amin'ny toerana misy ianao nandaontsika hisaotra an'Andriamanitra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy tena mifofeny fisaona sy fankasitrahana no entinay maneo amin'ny fanetretena sy fiankofana eo an-tongotrao. Reo fahamarinana rehetra nolazainao taminay. Jesosy malalo dia ohatra matsiaro zany hoe hitako raha salama no ny teny hoe hitako ny lala tsara ka izorako, azoko ny famonjena ka ao tanako. Rehefa feno teny eo am-pon'ny olona dia tsy mahita obstacle ho sakana, tsy mahita sakana tsy androsoana fa mahita anao mandrava sakana. Noho izany ny fandrosoana tsy miankina amin'ny sakana fa fandrosoana miankina amin'ny fo fakahita amin'Andriamanitra. Jesosy mivavaka ho an-tsara avy izay tonga eto, ataovy mifakahita aminao reo, ataovy mifakahita amin'ny teninao reo, ataovy tena mihaona aminao amin'ny efitra ambony rena manokana. Tena zao ny fotoana ilanao azy manokana mihaona aminao. Zay manaitra fotsiny fa ianao ny tanjonay Jesosy tokandrehetra hita fifaliana sy fahafapo ao anatin'izany satria tsapako fa rehefa feno anao zay dia feno fiainana tiana ianao. Makasitraka dada malala. Amen. Zareo fahasoavana zao fahasoavan'Andriamanitra matoizovanareo. Aza tanona amin'ny sabotsy zao misy an'le vavaka ho an'izay manana anniversaire